eto mandry tsara hely isika izao atao amin'ny faritra poiny. Mandry tsara hely dia tanàna kely mitemitra vohitra rakotrala tsy lavitra ny valan-javaboarina Karafantsika. Ny ponina eto mandry tsara hely dia nizaka ny voka-dratsy ny fahasimban'ny nofotany izay kaonrika isaky ny fahavaratra satria ilay vohitra misarinaly eo ambony avaratra io dia efa niasola tanteraka tany amin'ny 20 taona lasa tratry ny doro-tanety sy ny fikapanahazo tsy mpiheverana. 5 hektara ny hoany ny velaran'ny ala tany aloha tatorino zara raha hampepahafolo ny sisa. Tamin'izay fotoana izay moa mbola rakotrala manodidina rehetra dia ohatran'ny variana ihany zahay taty dia tsy niraharaha loatra zany fa dia mahita an'ilay ala mipetraka amoron'ala dia fa eo foana ny maka kitay, eo ny maka hazo kely amin'izay filana rehetrarehetra andavanandro. Rehefa tonga tamin'ny 2002 niaina lalaka zany izy io dia nisy afo zay avy any Antsinanana any. Rehefa tonga ilay afo tafiditra taty tsy voaro nangadiady amin'izay teto. Azoko zao atao amin'ny tapany Atsimato misy tanimbary manodidina ny 100 hektara eo. Rehefa fa tena potika zany ilay ala tao lasa nanao lavaka dia na ranon'rika iny nitondra fasika miampita n'iny arabe iny tonga hatrary amin'ny toeram-pambolena. Vokatry zany dia nihena be ny vokabary samy natahorana ho potika tanteraka na ny saha-fambolena na ny tanàna na ny foto-drafitrasa toy ny sekoly. Mbola tadidin'ny mponina ny lozan'ny tranga tany amin'ny taona 2000. Levo ny afo ny ala tamin'ny vohitra manodidina tamin'izany fotoana izany ka noho ny tonga ny fotoam-pahavaratra dia tototry ny fotaka ny akamaroan'ireto trano ireto ary tototry ny antsanga ny tanimbary ery ambany atsimo. Tena efa lavaka be sy nadidirevantsika raha ty terrain filalaovan'ny ankizy ty ohatrany somary fasolasolany ino moa zany ny avasan'le tsy haiko ireo dia zavatra niseho taminazy io lavadavaka be izy teo dia ty terrain ty teo dia le lavadavaka io zany iny le fen'le rano avy any ambony any somary mafimafy kokoa zany hoe na amin'ny tapany avy andrefana na amin'le avy avaratra. Tamin'ny voalohany aloha mbola tsisy ny prosol dia baranahina zany io tany tio samby naka zay hazo na charbon dia le ranondrika zany tena namely mafy mihitsy. Efa tonga fotoam-pahavaratra tonga le ranondalo zany dia miditra ty an-tanàna dia lasa amin'ny arabe tafiditra anaty lakoro aty. Tapa-kevitra ary ny mponina ka nanangana fikamanana fehezina dina andresen-dahatra ny daolobe mba hiara-mikajy ny alana nahary sisa tavela sady indrindraindrindra amerina azy amin'ny laoniny hierovana ny tanàna sy ny manodidina ary ny voly an-tanety sy an-tanimbary. Izany dia naraha ny tantsoroky ny tetikasa prosol eo anivon'ny GIZ tamin'ny alalan'ny ONG Mazava. Namory vahoaka zahay io moa teknika nomen'ny zareo ONG Mazava hoe tsy dia ny mpitarika ihany nanangana karazana birao mihitsy zany zahay. Namory ny vahoaka nametraka miodina kely io dia maromaro ny fitsipika ny arahana tao. Izahay miainga avy aminay ihany le fitsipika dia mba ho ahafahanay zany tena manaja an'le izy fa tsy teny midina avy any ambony ihany na ny prosol ny hoe aty no ataonareo na ohatry zany fa ny ONG Mazava zany nanampy anay fotsiny tamin'ny fandrafetana an'le izy dia nofaritana hoe aiza daholo ny toerana ho arovana ary ny prosol zany sy ny ONG Mazava moa zany manambara aminay hoe ity tokony ohatr'izao ny ambolenareo eto. Dia niarany entana ary ny mponina miaro ny ala sisa tavela nofeperana ny fikapanahazo. Volena zanakazo isan-taona ireo toerana mangadiady asiana kininina na akasia. Ny mpianatra sy ny mpanabe kosa dia mamboly ambatra sy vediver manodidina ny faritry ny sekoly. Izao fomba izao ilaintsona hoe mise en défense. Niarana tamin'ny ekipa prosol tamin'ny alalan'ny fambolena zanakazo. Zany hoe zany tamin'le toerana hoe hita fa tena hoe cible lalan-drano tena sina fambolena zanakazo maromaro kokoa mba nampiena an'le pression rano avy any amin'ny tendrombohitra avy any. Mbola mikaroka tena hoe inona moa zavatra tena hoe mba tsy atahorana tanteraka mihitsy zany izy. Dia tamin'ity zao vao nisy koa ny fambolena an'ireny vetiver reny koa zany mbola naman'le toin'le teo zay zany. Zany hoe mba mampiampena an'le pression rano ihany koa dia nambolena vetiver koa avy amin'ny lalan-drano avy ao.
dia iny mbola tsy tonga dia mifonctionne amin'ity fa amin'ny avy zany tena hoe zay vao hita hoe ity dia fiasan'ilay vetiver. Ya mamboly zany zahay a dia miaro araky ny teknika zay nomeny ONG Mazava hoe misy sombintany zany a tsy asaina dia volena vetiver, volena ino moa ty ambatry ty, ohatrohatran'izay zany ny fiarovana nataonay dia tsy vitan'izay ihany fa voaingana zao zahay a amin'le 35 hectares simba niezahana ho volena zanakazo dia nanampy anay moa ny Prosol tamin'ny alalan'ny ONG Mazava ihany koa nanome zanakazo dia niaraka taminay namboly fa le izy moa zany niezaka ngeza be hitanareo hoe somary malaladalaka ihany zay toerana zay a dia mandeha isa-taona zany fanaovana azy. Vokatry ny ezaka ny masona tato anatin'ny taona maromaro dia miverina miha-matevina ny ala, miena ny antsangy avarin'ny randrika any an-tanàna sy any an-tanimbary. Hatramin'ny nanaovana an'io zao dia niena ny rika, tsisy tsony le fasika mandeha mihoatra any ivelany any. Zay zao ny hitako hoe tena tombony ngeza be ny le fambolena ry zany voaro satria ty tena fa napatahotra mihitsy. Dia zao io toeram-ponenanay hitanareo fa lasa maitso be ny eo ambadika eo a, tsisy tsony le lavadavaka saika hanongana ny trano teo isaky ny fahavaratra. Nahita vokatra mivaingana ny mponina eto Mandritsaraely, na dia misy ihany aza ny tantsaha sasany izay manoharina ka tsy maintsy noresen-dahatra. Ho an'ireo tantsaha izay mamboly amin'ny tany misy lampy dia ampirisihana izy ireo hampihatra ny teknika agroekôlôjika iarovana nofo tany tsy ho kahon'ny randrika.